Alléluia. Ao tsara ve ianao amin'ny tompo androany aloha e. Est-ce que tu es bien dans le Seigneur Tany aujourd'hui? kely ny eo akaikinao hoe ao tsara ve ianao ao amin'ny tompo Demande à ton androany. voisin, est-ce que tu es bien dans le Seigneur aujourd'hui? Ny zava-dehibe a Ce qui est plus important, dia izao hoe mbola mipetraka eo amin'ilay fitoeran-jiro tokony ho izy isika. c'est que nous sommes sur le chandelier de... Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mba tsy ho any ambany farafarany misy atsika. Et comme la parole de Dieu nous dit, que nous ne soyons pas sous Ny fahazavana izay ananantsika la lumière que nous avons amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra à travers la parole de Dieu, mba tsy ho taka amin'ny miafina any ambany latabatra ne zany any ambany fandriana. que cela ne soit pas caché sous le lit. Amen. Amen. Fa mba ho hitataratra hoe intsika va kristianina amin'izao vaninandro faran'izao. Mais qu'on nous voit vraiment comme des chrétiens en ces derniers temps. Aza indrindra raha lasiana bavy napetraky ny tompo ato anatin'ny foko androany a. Et c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, frères et sœurs, ce matin. Dia izao hoe move mandeha amin'ny famarinana marina ny kristianina. Est-ce que les chrétiens marchent vraiment dans la vérité? Tena mivavaka androany a. Je prie aujourd'hui, Na ho antsika izay manaraka ihany koa aza et même pour vous qui nous suivez en ligne, mba ahafahantsika tena ao anatin'ny maripànan'Andriamanitra ny température-n'Andriamanitra. que nous soyons vraiment dans la température de Dieu. Amen. Amen. Ao anatin'ny fiainam-panahintsika ny fifandraisantsika aminy. Dans notre communion, notre relation avec lui, notre vie Fa ny spirituelle. zavatra mampalahelo indrindra raha lasiana bavy a. Mais ce qui est triste, frères et sœurs, Raha nanara-dia ny tompo ihany isika si nous avons, nous suivons le Seigneur, kanefa mialan-daharantsika rehefa atombotra ny fotoana rehefa akaiky ny fotoana mais quand le moment approche et disqualifions. nous disqualifions, Dia mahonena raha lasiana bavy. c'est triste, frères et Fa sœurs. izay mahatonga an'Andriamanitra tia ranime tia amelona indray a ny anaitra ny ahoana moa zany milaza an'izany anaitra antsika amin'ity androany ity. Et c'est pour cela que le Seigneur veut encore nous ranimer aujourd'hui. Amen amin'ny Amen. alalan'ny teniny. À travers sa parole. Satria tsy mety isika raha mangatsiatsika. Parce que, frères et sœurs, nous ne devons pas être tièdes. Amen. Amen. Fa mila mitazona foana tsika an'ilay ahoana moa milaza an'izany ilay standard ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra. Mais nous devons conserver notre standard de Ilay vie fenitra avec le Seigneur. ilay fenitry ny fanarahantsika ny tompo. Notre standard quand nous suivons le Seigneur. Satria ny zavatra mampalahelo raha lasiana bavy a Parce que ce qui est triste, frères et sœurs, dia maro ny olona ankehitriny a nohatra ny hoe mivavaka fotsiny izy fa ny fony efa mangatsiaka. il y en a beaucoup en ces derniers temps qui prient, mais ils sont ni chauds, ni froids, ni bouillants, ils sont tièdes. Azay mahatonga anahy ato anatin'ny foko a Et c'est pour cela que dans mon cœur, mbola tia resaka ny amin'izay fitombon'ny kristianina izay aho. j'aimerais encore parler de la croissance des chrétiens. Satria ny kristianina ankehitriny indraindray tsy ampy fitombona Parce que les chrétiens actuellement manquent de croissance. mianina fotsiny izy hoe za manompo an'ny tompo a za tonga isaky ny alahady a. Ils prétendent dire qu'ils servent le Seigneur et qu'ils viennent tous les dimanches. Azay ny zavatra ohatrany hoe hitako tazana ao amin'ny ara-panahy ankehitriny a. Et c'est ce que je vois en esprit actuellement. Tsy ny rehetra nefa isaorana ny tompo Mais on remercie le Seigneur, ce n'est pas le cas de tout le monde. fa ny akamarony kosa nefa Mais la majorité, dia tsy miaina an'izay fitombona marina ao amin'Andriamanitra izay. la majorité ne vivent pas réellement cette croissance en Dieu. Azay mahatonga hoe inona ny banga inona ny tsy ampy ao anatin'izay fitombona izay. Et c'est pour cela que je me demande qu'est-ce qui manque dans cette croissance. Dia ny zavatra napetraka ny tompo tao anatin'ny foko a Et ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, betsaka ny aspect betsaka ny lafiny afaka lazaina il y a plusieurs aspects que nous pouvons en parler. fa hitako hoe ny anisan'ny zavatra ngeza be sady lahara-pahamehana indrindra Mais l'une des raisons et ce qui est prioritaire, dia zao hoe tsy ampy fandehanana amin'ny famarinana ny kristianina. c'est que les chrétiens manquent de la marche dans la vérité. Tsy ampy ny kristianina mihay ny tenin'Andriamanitra izy a Les chrétiens écoutent la parole de Dieu, fa tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra izy. mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu.
mivavaka mba na izay teny zay fotsiny ary dia efa amofony saintsika ao amin'ny ara-panahy. Je prie pour que, ne serait-ce que cette parole puisse vraiment nous réveiller en esprit. Amen. Amen. Mihaino tenin'Andriamanitra isika Nous écoutons la parole de Dieu, fa tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra. mais nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Satria inona no antony? Et c'est quoi la raison? Inona ny ahafahana milaza an'izany? Et pourquoi nous pouvons dire cela? Tsy mandeha amin'ny famarinana ny kristianina. Parce que les chrétiens ne marchent pas dans la vérité. Tsy mandeha mifanaraka amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra ny kristianina. Les chrétiens ne marchent pas conformément à la vérité. Satria raha mandeha mifanaraka amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra ny kristianina Parce que si les chrétiens marchent conformément à la vérité de la parole de dia Dieu, mahita vokatra isika, nous verrons les fruits. mahita fitombonitsika. Nous verrons des croissances. Amen. Amen. Fa izay ny tenen'ny mpanoratra ny Hébreu amin'ny Hébreu. Mais c'est ce que l'auteur des Hébreux dit dans le livre des Hébreux. Ozy izy hoe nareo izy dia lasa lalo-dalovana ny sofinareo. Ao amin'ny Hébreu 5:1-20. Vous êtes devenus lents à comprendre ozy izy. Comme la parole de Dieu dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Lalo-dalovana ny sofinareo. Vous êtes devenus lents à comprendre. Lasa miadana niny ny fandraisanareo ny tenin'Andriamanitra. La manière dont vous entendez la parole devient lente. Allons lire dans Hébreux, chapitre 5, verset 11. Ny amin'izany dia manana teny maro izay sady sarotra ambara satria manino lalo-dalovana ny sofinareo. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Lasa mety tsy matakatra nareo. Et peut-être que vous ne comprenez pas. Eo ihany nareo tonga eo ihany mahita ny raha sy anabavy maro a. Oui, vous venez toujours ici, vous voyez les frères et les sœurs, Fa tsy mahita vokatra eo anoloana. mais on ne voit pas les fruits en toi. Ary tsy miresaka ny eto fa miresaka ny amin'ny satria misy manaraka isika miresaka ny amin'ny kristianina ankapobeny amin'izao vaninandro faran'izao zany. Et je parle à propos des chrétiens en général en ces derniers temps. Amen. Amen. Satria maro ny kristianina no efa tonga amin'ny sehatra ito raha lasy anabavy. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui arrivent à ce stade, frères et sœurs. Ny andin'ny 2:20 fa na dia tokony efa mpampianatra azy ianareo noho ny fahelan'ny andro a. Noho ny hoe mpampianatra manahoana moa zany amina ambaratonga ara-panahy ty ndresahana. Au verset 12, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, cela signifie que spirituellement qui devraient déjà être à un autre niveau, une autre dimension. Raha ny tena tokony ho izy tokony efa niaina zavatra ianareo tamin'ny tenin'Andriamanitra. Normalement, vous devrez déjà vivre des choses par rapport à la parole de Dieu. Niaina zavatra iny nisy tenin'Andriamanitra tonga. Voilà, il y a la parole de Dieu qui arrive. Nisy fijaliana tao, nisy fanampy tao. Il y a eu des défis, il y a eu de la souffrance. Dia nitombonareo dia hita ny vokany tao anatin'ilay izy. Et vous avez grandi et on voit les fruits Noho dedans. ny fahelan'ny andro. Pardon? Noho ny fahelan'ny andro hatramin'izay hatrizay raha ny nandrenesanareo ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Depuis que vous avez entendu la parole de Dieu, Dia depuis tokony toujours, efa mpampianatra ianareo. vous devriez être des maîtres. Tokony efa afaka nampahery ny hafa ianareo. Vous devrez encourager les autres aussi. Fa satria tsy manana inina isika fa pokaty. Mais comme nous n'avons rien, nous sommes vides. Dia tsy afaka manolotra inina isika. Dia hoy sisy hoe inona no antony? Satria mbola mila izay ampianatra anareo ny abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray ary efa toy izay tokony homendronony ianareo fa tsy vetikany. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Satria maninona misy antongeza be tenen'ny mpanoratra ny Hébreu ato. Et pourquoi? Il y a une raison principale que l'auteur du livre des Hébreux nous dit. Satria lasa lalo-dalovana ny sofinareo. Parce que vous êtes lents à comprendre. Azay ny tian'Andriamanitra tena tsindriana mafy amintsika raha lasy anabavy. Et c'est ce que Dieu veut appuyer en nous, frères et sœurs. Tokony ho isan'ny kristianina efa mahery ara-panahy isika ankehitriny. Nous devons être des chrétiens, des maîtres. Fa nahoana tsika ankehitriny raha lasy anabavy a?
no mbola mialatsiny fa zavatra petraka ny tompo ao anatin'ny foko le izy fa lazaiko mahitsitsy kokoa. Mais je m'excuse, si une chose que Dieu met dans mon cœur, alors j'aimerais le dire de façon directe. Fa ny kristianina ankehitriny dia kristianina fiainana maha-kristianina ankehitriny dia fiainana maha-kristianina ivelany superficielle. La vie chrétienne en ces derniers temps est une vie chrétienne superficielle. Tonga ny kristianina Les chrétiens arrivent, raha jereny ivelany a ohatrany hoe tena manompo an'Andriamanitra. si on regarde de l'extérieur, c'est comme s'ils servent le Seigneur Rehefa anatin'ny fiderana sy ny fiankofana oatra reny a pendant la louange et l'adoration, ohatrany hoe mafy ara-panahy daholo isika matanjaka ara-panahy daholo a comme si nous sommes tous forts en esprit. fa eny amin'ny andavanandrom-piainana eny a rehefa misedra ny fanampintsika tsararay avy isika Mais dans notre vie quotidienne, lorsque nous faisons face à des défis dans nos vies, tsy hita mihitsy tsy hita taratra mihitsy ilay maha-kristianina atsika. on ne voit pas du tout le fait que nous soyons des chrétiens. Azay ny tiany tompo somary apotra amintsika androany. Et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui, nous Tsy exposer. fanamelohana akory a Ce n'est pas une condamnation ou un jugement, fa kosa fa atsika tonga saina dia maneritry tena dia mibebaka eo anatrehan'ny tompo a dia manohy indray ny azakazaka. mais pour que nous soyons conscients et que nous nous repentons et qu'on continue notre course. Ny hain'ny torotenin'ny Rahalamikia tany a France tamin'ny herinandro lasa teo iny a J'ai écouté le message du frère Mickey en France la semaine dernière. dia ozy izy hoe maro amin'ny kristianina ozy izy miaina mauvaise souffrance na fijaliana tsy izy. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la mauvaise souffrance. Inona le fijaliana tsy izy iainan'ny kristianina? Et c'est quoi cette mauvaise souffrance que les chrétiens sont en train de vivre? Miaina fijaliana izy a vokatry ny inona? Vokatry ny tsy fankatoavany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ils vivent une mauvaise souffrance à cause du manque d'obéissance à la parole de Dieu. Tokony hamela heloka izao isika Nous devons pardonner raha zay ny taken'ny tompo amintsika si c'est ce que le Seigneur nous demande, fa tsy vitantsika le izy mais on n'y arrive pas. dia miaina fijaliana tsy izy isika. Alors, nous vivons une mauvaise souffrance. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika amin'ny boky Matthieu milaza an'izay hoe raha misy olona ozy izy mandre ny tenin'Andriamanitra hafa ny mandre ka mahalala izany. Et comme ce qui est écrit dans Matthieu, Oui, Matthieu. dans Matthieu, que ceux qui entendent la parole est une chose. Hitanareo a hafa ny mandre a dia hafa ny mahalala. Vous savez- ceux qui la comprend ozy izy ny tenin'Andriamanitra zay mahazo an'izany. Vous voyez, écouter, c'en est une chose, mais ceux qui la comprend, c'est une autre chose. Mandre a dia mahalala ozy izy. Zay moa ny vidika teny gasy mahalala. Entendre et connaître, Zava-dehibe zany. et c'est Fa très important. kristianina eo amin'ilay sehatry ny mahare fotsiny. Mais il y a des chrétiens qui sont juste au stade d'entendre la parole de Dieu, Fa tsy mahalala. Manina izy ny tsy mahalala? mais ils ne connaissent pas. Pourquoi ils ne connaissent pas? Hita ny vokatra e, tsisy vokatra raha lasiana On bavy. voit les fruits, il n'y a aucun fruit, frères et sœurs. Tonga eto isika dia araka ny teny lazain'ny boky ny Hébreu hoe amin'ny abidi-pianarana fotsiny no sehatra misy atsika. Mbola fahanandronono isika. Nous venons ici et comme et c'est écrit dans les Hébreux, nous sommes venus avec les principes élémentaires avec le besoin avoir besoin de lait. Fa zava-dehibe ny mahatakatra ny tenin'Andriamanitra. Mais c'est très important de comprendre la parole. Dikany hoe mahatakatra ny tenin'Andriamanitra Comprendre la parole de Dieu signifie que dia tonga anatin'ny fankatoavana isika. c'est que nous arrivons à l'obéissance. Amen. Amen. Fanampy zany makatò zany a fa tsy hoe miainy dia makatò ohatrany hoe tsy enjery fotsiny ny fahaizantsika an'izany. L'obéissance est un défi, hein, réellement c'est un défi. Ce n'est pas une récitation, voilà, Hoe miainy dia makatò on entend et on obéit. fa eo amin'ny fankatoavana fanamby io. Mais Ireny dans eo akaikinao hoe, l'obéissance, il y a un défi. Dis à ton voisin, fanamby hoe ny fankatoavana. l'obéissance est un défi. Amen. Fa raha tsy zany raha lasa anabavy a
dia tahaka ny fiainan'ny korintiana ny fiainantsika raha vao tsy ao anatin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra Autrement, frères et sœurs, nos vies seront comme les Corinthiens si nous manquons d'obéissance à la parole de Dieu. nisy taona nandinika lalina ny korintiana ray manontolo Il y a eu un moment, j'ai médité sur Corinthiens. dia azo ny sokajiana zavatra anankitelo ny ota sy ny amara nofo azy ireo Et on peut donner 3 catégories à leur iniquité, leur péché. voalohany aloha ny aina ota tao amin'ny tenany manokana izy Premièrement, ils ont vécu l'iniquité, le péché en eux. tao ny avinavina izy ireo L'orgueil, leur orgueil. tao ihany koa voalaza amin'ny paoly amin'ny korintiana ao tsy hitako tsara ilay andinina ozy izy hoe ny aina nananatra ihany koa paoly an'izy ireo makasikana fahalotoana resaka fijangajangana Et Paul aussi leur a averti par rapport aux débauches. hitanareo rehefa miaina otany amin'ny tena ohatr'izay isika Vous voyez, lorsque nous vivons des iniquités telles qui est écrit, fa sika nefa eo anivon'ny fiangonana mais nous sommes au niveau de l'Église. dia tafita ao anatin'ny fiangonana niny ny korontana izay antsika amin'ny alalan'ny otantsika manokana Cela signifie que le désordre entre à l'Église à travers ce que nous portons. dia izay mihitsy ny zavatra antranga niteraka fisarahana teo anivon'ny korintiana teo amin'ny fiangonana Et cela a engendré une séparation au sein de l'Église. satria Au miaina ota le olona miaina tsy fankatoavana ny ten'Andriamanitra ivelan'ny fiangonana Parce que les Corinthiens ont vécu, ils vivaient dans l'iniquité, dans le péché, le manque d'obéissance dia rehefa en dehors de l'Église. mahazo vana zany dia entin'izy ireo amin'ny fiangonana zany rehefa eo Et lorsque cela prend le dessus, ils emmènent ça au sein de l'Église. dia mifahatelo farany lasa miaina tahaka an'izao tontolo zao izy ireo Et troisièmement, ils vivent comme le monde. mba fantatrareo tao amin'ny korinto no nahitana an'izany trango zany hoe manana adiny samy kristiana dia zao tontolo zao no mitsara ny tantaran'izy ireo On a vu ça dans l'Église à Corinthe. S'il y a un différend entre deux chrétiens et ils cherchent la solution auprès du monde. dia me fotsiny zao tontolo zao hoe tsy alona ihany tsy manana ny tompo Et le monde est en train de se moquer. Vaut mieux ne pas avoir le Seigneur. ota zay tsy teny amin'izao tontolo zao akory Et les péchés, les iniquités qu'on ne voit même pas dans le monde. kanefa hita eo anivon'ny tontolon'ny fiangonana Mais on voit au sein de l'Église. ary ny faran'ny kristiana dia lasa miaina tahaka an'inona miaina tahaka amin'ny oatra aza no ny an'izao tontolo zao Et la finalité des chrétiens, ils vivent pire que le monde. nanomboka tamin'inona nefa nanomboka tamin'ny tsy fankatoavany tenany manokana aloha Et cela à partir du manque d'obéissance. azay mahatonga hitanareo ny tompo raha tsikaritsaareo fa tia hitondra lamina tsy kelikely izy eo anivon'ny fiangonana Et je ne sais pas si vous voyez, mais le Seigneur veut ramener de l'ordre au sein de l'Église. fa raha ny fihinanana ronono ara-panahy ny tsy mampaninona Parce que si on boit du lait spirituel, dia inona moa ny olana inona il ny n'y a aucun olana problème. fa ny olana dia zao hoe ny finanan'ny olona ronono am-panahy Mais le souci, c'est que les gens, tsy besoin de fitombony lait. tsy fitombony leur manque de croissance, dia mahatonga azy ireo ho ara-nofo rehefa avy eo cela les conduit à vivre dans la chair. azay ny zava-doza raha lasiana bavy Et c'est le plus dangereux, frères et sœurs. rehefa manomboka mandoty ny anankiray Lorsque on eo souille anivon'ny fiangonana l'autre au sein de l'Église, dia mahita an'iny ihany koa ny hafa satria ronono am-panahy daholo tsisy fitombona tsisy fankatoana ny ten'Andriamanitra dia voasarika ihanina koa raha ohatran'izao et l'autre voit la même chose. Et comme nous sommes tous dans du lait spirituel, et donc dia rehefa ohatr'izany dia lasa ara-nofo ny fiangonana et à ce moment-là, l'Église devient charnelle. dia lasa miariary ny ota Alors le péché est exposé. ary ny zava-doza lasa tiany olona ny ota tsy te hiala amin'ny ota izy amariny ny otany Et le plus dangereux, c'est que les gens se plaisent dans le péché et ils justifient leur péché. tsy tian'izy ireo avototra ny otany Ils ne veulent pas relâcher leur péché ou iniquité. tsy tian'izy ireo avototra ny avinaviny Ils ne veulent pas relâcher leur orgueil. za ohatr'izao mihitsy ahy Non, je suis comme ça, je suis comme cela. tsy afaka miditra eo amin'ny faritra mena misy anao mihitsy Je ne peux pas entrer dans la ligne rouge où tu es. Antanina Franchir la ligne rouge. ianao ve hoe sarotsarotra ty fanontaniany ity
Ianao ve hoe azo idirana amin'ny faritra mena anao e? Demande à ton voisin, et c'est une question un peu complexe, est-ce qu'on peut franchir ta ligne rouge? Ny zavatra ny tenen'ny rahalahy Miki izay tena nakasika mihitsy. Il y a un point que le frère Mickey m'a vraiment dit et m'a touché. Ozy izy hoe raha olona tena atao hoe zanak'Andriamanitra marina ianao a, Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tokony afaka miteny ianao a anatin'ny famarinana. je peux te parler dans la vérité exacte. Amen. Afaka mita anatin'ny faritra mena anao a. Je peux franchir ta ligne rouge. Fa mety mafy aminao ny zavatra lazaiko a. Peut-être que ce que je vais te dire est dur, Fa raha ekenao zany amin'ny fanetretena mais si tu acceptes cela dans l'humilité, dia hitombo ianao anatin'izany. et tu vas grandir dedans. Fa firifiry a ny tsy afa-panadinana amin'izany sery zany raha lasiana vavy. Mais il y en a combien qui ratent l'examen dans cela, frères et sœurs, qui ratent le test. Fondresahana fotsiny hoe eo amin'ny tanjona be. Ny volon-dry le a misy mitsingaka kely. Ohatra ho azy zany. Et quand on parle, on fait très attention. Léa, il y a quelque chose qui ne va pas sur tes cheveux. Dia efa tohana be a. Et là, je suis déjà blessée. Raha lasiana vavy mila Frères et sœurs, tonga anatin'ny fitomboana izy. frères et Amen. sœurs, nous devons arriver dans la croissance spirituelle. Nous devons grandir. Le afaka miteny azy afaka miteny le a kanto mitovy amintsika rehetra ihany raha lasiana vavy satria amin'izany ny tombon'ny fiangonana. Léa peut me parler et je peux parler à Léa et à Kant et tout le monde. C'est à cela que l'Église peut grandir. Satria inona ny tanjona ao anatin'ny tsirairay. Parce que c'est quoi l'objectif en chacun de nous? Dia ny afahana hoe raha miresaka amiko le a dia fantatra hoe ho anna fanorenana. Raha miresaka amin'ny le a fantatra hoe fantatry le a hoe fanorenana. Que si je parle à Léa ou que Léa me parle, je sais que c'est pour la construction. Amen. Amen. Ary aoka isika raha lasiana vavy hitomba ao anatin'izany. Et frères et sœurs, allons grandir dans cela. Fa misy raha lasiana vavy ny olona Mes frères et sœurs, il y a des gens izay indraindray rehefa tonga ara-nofo loatra ny fiangonana, lorsque l'Église devient très charnelle. satria mandray ny ohatra any amin'reto korintiana reto foana aho, Parce que je prends toujours l'exemple des Corinthiens. dia tena simba ny fiangonana. L'Église est détruite. Fa tsy hoe tsisy fanampy ny fiangonana akory a, Ce n'est pas comme si l'Église n'a pas de défi. fa misy fanampy ny fiangonana, fa hita hoe miara mifampitantana, mifampisakambina dia miara mandroso. L'Église a un défi, mais on voit que chacun se tient dans les bras et on avance ensemble. Fa za tena tsapako hoe mila mifampitantana ohatr' izany tsika amin'izao azakazaka faran'izao. Mais moi, je ressens que nous devons vraiment nous tenir dans la main en ces derniers temps et avancer ensemble. Amen. Amen. Fa tsy hoe za mankany am-piangonana dia efa ampy ahy zany e. Mais c'est pas comme si, oui, je viens à l'église et cela me suffit. Na iza faly amiko na iza tsy faly amiko a, tonga aho a dia ampy ahy za, tsy azo idirana amin'ny faritra mena misy ahy. Peu importe qui sont contents avec moi ou qui ne sont pas contents et qu'on ne peut pas franchir ma ligne rouge. Teneny eo akaikinao vonina ny androso ve isika hoe. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à grandir, à avancer, à progresser? Raha lasiana vavy ny olona tsy afaka resahana zany a. Frères et sœurs, on ne peut pas parler aux gens, Ny olona tsy afaka resahana les gens à qui on ne peut pas parler. dia zao hoe olona tandidomidozana ny fiainana eo anoloanao. C'est une personne qui est dans une position en danger dans leur vie, plus devant. Raha tsisy miteny mihitsy hoe mety ve zao ataonao zao. S'il n'y a personne qui me dit, est-ce que c'est bien ce que je fais, ce que tu fais? Ka tsy mahalala ninina fa za sy ny fiainako ihany netiko mandeha amin'izay danin'ny saiko a. Et qu'on ne connaît rien et je contrôle ma vie comme bon me semble. Dia tandidomidozana ny fiainako. Alors ma vie est dans une position de danger. Fa mila ny rahalahy sy anabavy izy. Mais nous avons besoin des frères et des Satria ny sœurs. rahalahy sy anabavintsika anao fa tsika mifanorona rahalahy sy anabavy. Parce que c'est grâce à nos frères et sœurs que nous pouvons nous... Mba fantatrareo ve ny ambarany ny hareny Jakoba namoaka n'ity teny ity. Ozy izy hoe ny firaisan'ny rahalahy sy anabavy dia tahaka n'inona, tahaka ny lalàna lehibe, lalàna faratapony, la loi royale ozy izy. C'est Jacques ou Jacob? Oui. C'est Jacques qui a dit que la communion fraternelle est comme une loi royale.
ndao eva kitsika zany hoe Jakoba toko faharoa ny andininy fahavalo. Allons lire dans Jacques chapitre 2, verset 8. Teto moa izy ao ambonimbony ao miresaka ny ina moa zany fanaovana tsintsinina ny sasany any mpanan-karena ihany ozy izy no arosina sy ny sisa nisy favoritisme, nisy fanavakavahana atao zany. Plus haut, il parle des distinctions et des favoritismes. Fa ozy izy hoe kanefa raha makatolay didy ambony indrindra ianareo, didy loi royale ny filazany anio. Si vous accomplissez la loi royale, araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fanamby io raha lasiana vavy a. C'est un défi, frères et sœurs, Hoe tiany namako a, tiany raha lasiana vaviko tahaka ny tenako a. que j'aime mon prochain, j'aime mes frères et mes sœurs comme moi-même. Dia manao ny tsara ianao izy izy. Vous faites bien selon ce qui est écrit. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Noho izany a, mialohany atongavantsika eo anivon'ny fiangonana. Et donc, avant que nous arrivons à l'église, Mialohany anaovantsika ny zavatra hafa rehetra. avant que nous faisons toutes choses, Movy anatin'ny fankatoavana anio satria io hoe didy ambony indrindra io zany hoe mialohan'ny zavatra rehetra aloha io. Amen. est-ce que j'obéis à cette loi royale? Parce que si c'est une loi royale, c'est le plus suprême. Enfin, Zany hoe mialohany anaovantsika fanaritra, mialohany iderahantsika ny tompo, mialohany anaovantsika ny zavatra satria io ny didy iny ambony indrindra. Amen. donc, avant que nous louons le Seigneur, que nous faisons nos offrandes, c'est le plus grand commandement. Move tiany raha lasiana bavy koa. Est-ce que j'aime mes frères et mes sœurs, mes Amen. prochains? Raha lasiana bavy tsika ireo ny hoe niara hiakatra ny an-danitra e. Frères et sœurs, nous irons ensemble là-haut, au ciel. Tsy afaka hoe zaho manana ny fiainako, miala manana ny fiainany. Je ne peux pas que, oui, moi j'ai ma fille et Mial, elle a sa fille. Tsy afaka miresaka amin'ny mialy a. Je ne peux pas parler à Mial. Fa tiako ny namako. Amen. Mais j'aime mon prochain Tahaka ny tenako. comme moi-même. Ary ny fitiavana io madiso hevitra ny olona. Et c'est là où les gens se trompent par rapport à l'amour. Io fitiavana io tsy fitiavana ara-pihetsepo akory. Cet amour n'est pas un amour émotionnel. Satria mantsy ny fitiavana ara-pihetsepo dia ohatra hoe sao de tezitra miala ohatra ho azy zany. Tezitra miala dia no fitiavako azy a dia aleoko mahita azy tsy tezitra dia tsy miteny azy aho. Mais l'amour émotionnel, c'est comme si je fais attention, est-ce que Mial sera blessée? Je ne veux pas qu'elle soit blessée, alors je vais la laisser comme ça, je ne vais pas lui parler pour... Fa tsy fitiavana zany. C'est pas de l'amour. Fa io fitiavana io a efa hitako hoe misy antsana ho an'loha mialy a. Mais l'amour, je vois qu'il y a un ravin devant Mial Dia tsy maintsy miteny amin'ny miala satria tiako izy. et je dois lui parler parce que je l'aime. Amen. Amen. Ary ohatrany raha lasiana bavy a ny hitako hoe lafo ny andra re tsy tombon'ny kristianina ndraindray. Et c'est un aspect, frères et sœurs, que je vois, auquel les chrétiens ne grandissent pas. Ny tsirairay avy samy miazona ny fiaina za sy ny momba kely rehetra dia zay ihany a reo zavatra kely ananako reo ny andrasako ny tompo. Chacun préserve leur vie dans leur petit confort et j'attends le Seigneur dans mon petit confort. Fa raha lasiana bavy Mes frères et sœurs, mila vakitsika zany rindrina izany. nous devons casser ce mur. Ka rehefa hiaraka hideran'ny tompo isika, Donc si nous allons louer le Seigneur ensemble, hideran'ny tompo isika nous allons louer le Seigneur, dia zao hoe hisy zava-manitra ho ren'ny tompo. Amen. il y aura un bon parfum que Dieu Satria va sentir. tanterantsika ny lalàna faratapony indrindra. Parce que nous avons accompli la loi royale. Base io raha lasiana bavy. C'est la base, frères et sœurs. Fototra io raha lasiana bavy. C'est le fondement. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe C'est pour ça que ianao ve la hanao parole de fanatitra hozy izy. Ianao ve hanao fanatitra. si tu vas donner ton offrande, Nefa ianao manana ny rahalanao ianao sy ny rahalanao misy zavatra tsy milamina tsara ao. mais entre ton frère et toi, il y a un différent. Apetrao aloha fanatitra ao dia ndana mihavana amin'ny rahalanao. Pose ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Zany ny lalàna ambony indrindra. Parce que c'est la loi royale. Amen.
fa maro ny kristiany eo amin'io fototra io a dia efa hodian'izy ireo faniny zany. Mais il y en a beaucoup de chrétiens qui ne considèrent pas ce fondement même. Fa za hitendry za ohatr'izao. Moi, je vais jouer aux instruments, je vais faire ceci, je vais continuer à faire cela. Ary anatin'ny dingan'ny fitombona takiany tompo amintsika zany. Mais c'est dans les étapes de croissance que Dieu nous demande. Amen. Amen. Tsika ny fiangonan'ny tompo ane raha lasy anabavy. Nous sommes l'église du Seigneur, frères et sœurs. Azonareo atsaina aveo hoe raha lamonsoro teto ny teny hoe nantsona isika hivoaka zany ny famaritana ny amin'ny atao hoe fiangonana. Hivoaka amin'iny, hivoaka aveny amin'izao tontolo izao dia nangon'ny tompo a taty amin'ny fiangonana. Le frère Mansour nous a parlé du fait que nous sommes appelés à sortir du monde. Donc, nous sommes appelés à sortir du monde pour être dans l'église. Efa nomen'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetra eo anivin'izany fiangonana zany. Dieu nous a tout donné au sein de l'église. Ny fahafahana. La liberté. Tena tsy misy toerana tsara ankoatran'ny nametrahan'ny tompo atsika. Il n'y a aucun autre endroit idéal à part là où le Seigneur nous place. Manokatra an'saintsika hatrany ny tompo. Le Seigneur ouvre notre intelligence. Ndao vakitsika ndray ny Petera faharoa toko voalohany. Allons lire dans 2 Pierre chapitre 1er. Teny andinin'ny fahatelo. Au verset 3. Reto dia nitsoratra masina efa fantatsika tsika firy taontsika zay nanompon'ny tompo. Alors, ce sont des passages que nous connaissons très bien. Je ne sais pas pendant combien d'années nous avons servi le Seigneur. Fa rehefa velarin'ny tompo amintsika ohatr'izao le izy. Mais lorsque le Seigneur nous parle de cela ouvertement comme aujourd'hui, dia tokony ho taitra ny fotsika hoe tompo raha niainan'ireo tamin'izany vaninandro zany. Notre cœur doit être interpellé parce que si, à cette époque, dans l'église primitive, raha fantatsika zany raha nahalalany isika hatramin'izay si nous avons connu cela depuis toujours, mihoatra ny ankehitriny tokony hiainantsika an'izany. nous devons la vivre beaucoup plus actuellement. Ahoana ozy izy Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahatelo. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso atsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ary zany nahatanterahany antsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa hafa nandositra ny fahalotona izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Regardez à cette parole de Dieu. Est-ce que l'Église et les chrétiens en ce jour vivent et réellement cela? Est-ce que les chrétiens sont participants de la nature divine? Parce que s'ils ont fui la corruption qui existe dans le monde, aujourd'hui, ils doivent être des participants de la nature divine. Mais si nous lisons, oui, nous sommes participants de la nature divine, allons voir au verset 5. Koa noho izany dia manaova ara izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoana izay anananareo dia maneho fatanjahan-tsaina ary amin'ny fatanjahan-tsainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia fahonoana-po na fahaizanareo mifetena zany ary amin'ny fahonoana-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ny fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavana ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Fa raha anananareo zany zavatra zany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy avokatra ianareo, tsy avokatra ny amin'inona ny amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dia io tsy azo afenina raha lasy anabavy. Et on ne peut pas cacher cela, frères et sœurs. Za mpiray fomba amin'Andriamanitra dia manana n'ity vokatra ity a. Que oui, je suis participant de la nature divine, alors j'ai ce fruit, je produis ce fruit. Fa hitatazana ireo, hitatazana ny fahonona-po, hitatazana ny fitiavana ny rahalahy, hitatazana ny faharetany. Alléluia. Mais on peut voir la vertu, on peut voir l'amitié fraternelle, on peut voir tous ces fruits Fa écrits. raha vao ohatra isika ka tsy mitombo dia itoy ihany 5 io a. Mais si Nous nous, ne t'attendons grandissons, un petit. si nous ne croissons pas, nous ne grandissons pas, alors on verra ce qui est écrit au verset 9. Fa izay tsy manana ny zavatra zany hoe tsy azo iodivirana zany a, tsisy hoe azonao amboamboarina, fa zay tsy manana ny zavatra kosa dia toa jamba ka tsy mahita lavitra izy. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Sady nanadino a, nanadiovana azy tamin'ny fahotany voalohany izy. Ary amin'izany a dia mahazo tokokoa rahalahy mitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo a, fa raha manao izany zavatra izany ianareo a dia tsy ho tafitohana akory mandrakizay 9:12 farany. Fa toy izany no hanomezana malalaka anareo a ny fidirana any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tombontsika sy mpamonjy atsika. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Rehefa mahita an'io andininy lazain'ny Petera amin'ny fiangonana io aho a, Et lorsque je vois ce passage adressé à l'église par Pierre, dia mahita hoe tokony hisy fitombona eo amin'ny fiangonana. je vois qu'il devrait y avoir une croissance au sein de l'église. Amen. Amen. Tokony hisy fitombona tsy fahalavorariana, tsy fahataterahana, Il devrait y avoir une croissance, ce n'est pas de la perfection, fa na inona ireo tonono ireo na faharetana na inona lazaina eo na fahonona-po ny fitiavana ny rahalasy zavatra hitombontsika anie zany rahalasy anabavy e. mais tout ce qu'il dit, tous ces fruits qui sont écrits, c'est pour notre croissance, frères et sœurs. Ary ozy izy Petera hoe tsy tokony zavatra tsy ho vitsy zany. Et Pierre a dit, cela ne devrait pas être impossible. Fa ozy izy hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Amen. Cela nous a été Verset 3. Oui, au verset. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Amen. Amen. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika zany ahafahantsika mitombo. Alléluia. Sa divine puissance nous a été donnée afin que nous puissions grandir. Zay mazava-dehibe tsy ao amin'ny ronono intsony isika fa ao amin'ny vetikanina. Et c'est le plus important, nous ne sommes plus dans le lait, mais dans de la nourriture solide. Mety anatina mety misy fifandonana tsy ndraindray, mety misy tsy fifankazahoana ndraindray a. Et peut-être qu'il y a des confrontations, parfois il y a des Fa confrontations. rehefa mandroso hatrany a, Mais quand je progresse et j'avance dia davantage, miara misaotra ny tompo ilay olona anankiroa samy mitondra ny azo fijaliany. et les deux Alléluia. personnes qui se sont chargées de leur croix remercient le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Satria mahita hoe mandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Parce qu'on voit que l'église de Dieu progresse, avance. Jerenareo fanamafisany Jaona azy amin'ny Jaona voalohany toko 5, 20. Et dans Jean 1er, combien Épître de Jean. 1 Jean, Toko voalohany, toko 5 azavady a, 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Miresaka amin'ny fiangonana ihany Jaona eto. Et ici, Jean parle toujours de l'église. Ary fantatsika fa tonga zanak'Andriamanitra, fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazava-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Io lay marina io dia ozy izy hoe mba ho fantatsika ilay Andriamanitra marina, manompo Andriamanitra marina ny fiangonana. Ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany a, izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Frères et sœurs, fiangonana dia manompo Andriamanitra marina. Alléluia. l'église sert un Dieu véritable. Allons applaudir au Seigneur. Zay mbola tsy mahakivy sy mahaketraka ankehitriny a.
C'est pour cela que nous ne sommes pas encore découragés mijery aujourd'hui ny fiangonan'ny tompo rehetra manerina an'izao tontolo izao a. de voir toutes les églises du Seigneur dans le monde entier. Mety L'église du Seigneur. mbola ao anatin'ny nofiny sasany a. Il y en a certains qui sont encore dans la chair. Fa mahazo tombony isika Mais nous avons le privilège. satria anisan'ny anazavan'ny tompo an'izany teny zany tsika ankehitriny. Parce que le Seigneur nous éclaire cette parole à nous aujourd'hui. Tsy mahapetrapetraka atsika zany raha lasiana bavy. Cela ne nous conduit pas à nous asseoir et être stériles. Raha lasiana bavy ny tompo ane te anjo atsika. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous appeler. Firifiry amintsika eto manana ny antsony tompo. Il y en a combien parmi nous ici qui nous avons l'appel de Dieu en Fa nous, aleotsika mijanona eo ao anatin'ny tsy fahombiazana ao anatin'ny stérilité atsika. mais on préfère rester dans notre stérilité. Ny amin'ny fotoanako tsy afoko an'ny tompo tena misy fotoana ave amin'ny any tena tsy afaka amin'izany a. Moi, je ne peux pas relâcher mon temps pour le Seigneur. Est-ce que tu as du temps? Non, je ne serai pas disponible pour le Azontsika Seigneur. ny fiainatsika. On garde notre vie, Fa raha mba fantatsika ny fanambarana izay nambaran'ny Jaona tamin'ny fiangonana teo. mais si nous connaissons la révélation que Jean a dit à l'église, Ozy izy mba fantatrareo ve fa Andriamanitra marina no tompontsika. Alléluia. est-ce que vous savez que nous servons le Dieu véritable? Amen. Amen. Dia ho fantatsika hanana fahazava-tsaina isika mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Noho izany tsika raha lasiana bavy a ao anatin'izay teny fofo izay a. Alors, frères et sœurs, dans ces quelques passages, Tokony tonga anatin'ny fiainontsika ankehitriny a fa tokony tonga anatin'ny fankatoavana amin'izay tsika ao aoriana. nous ne devons pas rester au stade du fait qu'on écoute, mais on devrait obéir, Miaina an'ilay fahamarinana, inona moa ilay fahamarinana hoe mandeha amin'ny fahamarinana. vivre la vérité et marcher dans la vérité. Ozy izy ny tenin'i Jesosy hoe ny fanamasina ozy izy mitarika anareo amin'ny marina rehetra. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. I Davida ihany koa dia laza hoe mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Et David lui-même aussi a dit, il vous conduira dans la vérité en son nom. Mitarika an'iny ny fahamarinana dia iny ny filazantsara raha lasiana bavy. Les conduire à la vérité, à l'évangile, frères et sœurs. Fankatoavana an'izay filazantsara zay. L'obéissance à cet évangile. Amen. Amen. Fankatoavana amin'ny filazantsara. Fa raha tonga anatin'ny fankatoavantsika dia misy vokatra ao. Parce que si nous arrivons à l'obéissance, il y aura des fruits. Nao vakitsika amin'ny Jaona fahatelo hoe momba ny Gaio a. Allons lire ton 3 Ohatra Jean ngeza be mihitsy par rapport tena. à Gaius. Et c'est un grand exemple. Jaona fahatelo a. 3 Jean Ny andinin'ny fahatelo ny tonga dia nakasika voalohany a. au verset 3. Tokora ihany a. Jaona fahatelo a. Dia ny andinin'ny fahatelo. Fa faly indrindra aho a fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao. Alléluia. Dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. J'ai été fort réjoui lorsque tes frères sont arrivés et ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi, Andinin'ny de la fahaefatra. manière dont tu marches dans la vérité. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao Jaona dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ry malala manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona amin'ireo rahalahy ireo na dia vahiny azy izy a izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana dia hosoa no ataonao a raha mamoaka azy koa arak'izay miendrika atao noho ny amin'Andriamanitra ianao. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour tes frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Fa satria ireo olona ny Iran ireo a dia ohatsy izy no ny anarana ny angana izy ireo ka tsy naka na inona tamin'ny jentilisa izy a ko aoka isika
koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa amin'ny famarinana. Amen. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Fakatoavan'ny Gaio ny filazantsara. L'obéissance de Gaius à l'évangile. Dia ozy izy ianao hoe resaka fanohanana zany hoe tsy fanamby zany afaka ny olona rehetra afaka manohana daholo satria nisy missionnaire teto mantsy andeha. Et tu te dis peut-être que le fait de pourvoir, mais ce n'est pas un fruit, tout le monde peut pourvoir. Parce qu'il y a il y a eu des missionnaires en ce temps-là. Fa ny constat na ny zavatra tsikaritry jauna tamin'ny Gaio dia ozy izy hoe tena olo marina ianao. Mais ce que Jean a constaté à Gaius, c'est que c'est un frère fidèle. Olona pakatony filazantsara ianao. Alléluia. Et tu agis fidèlement à l'évangile. Raha lasianabavy mitompo tsy miteny hoe ny olombelona fa mitady olona ny tompo ankehitriny eo anivon'ny fiangonana hoe iza ny olona tena matoky mandeha amin'ny famarinana. Frères et sœurs, le Seigneur cherche des personnes au sein de l'Église qui marchent fidèlement et dans la vérité. Ao anatin'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Zany ny olona tadiavin'ny tompo amin'izao vaninandro faran'izao. Et ce sont les personnes que le Seigneur cherche en ces derniers temps. Mbola verika ny tompo any raha lasianabavy na eto amin'ny fiangonantsika eto fotsiny Je répète encore, frères et sœurs, même au sein de notre Église, le Seigneur, firifiry ny olona tiany tompo hatsangana eto. il y en a combien parmi nous que le Seigneur veut relever? Fa firy amintsika no manaiky. Mais il y en a combien parmi nous qui acceptent cela? Firifiry ny olona eto anivon'ny fiangonana no hita tena matoky sy mandeha amin'ny famarinana marina. Il y en a combien qu'on voit et qui marchent fidèlement dans la fidélité. Tsy resaka fahataterahana ilay izy akory. Je ne parle pas de perfection. Fa hita ny fakatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mais on voit cette obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Diotrefa tsy nanaiky. Et Diotrephe n'a pas accepté. Andininy fasivy nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho mba nitady olona matoky zany John. Nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho nefa Diotrefa fa izy Diotrefa izy maninona ny toerana zay te ololohany dia tsy mba nandray anay izy. Nefa izy te ololohany. Et j'écris quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il aime à être le premier. Mais il n'arrive pas à se donner, à donner ça. On voit ici le cœur de Diotrephe et on le voit en esprit. Jean a écrit et envoyé des lettres par rapport à ses frères. Mais il a envoyé à Diotrephe, mais ils ne nous ont pas reçus. Koa amin'izany dia tonga raha tonga aho dia ho tsarovako izay asa ataony fa mibedibedy foana manaratsy izy ary tsy afa-po amin'izany ihany fa ny tenany dia tsy mandray an'ireo rahalahy ireo ary izay te handray azy dia rarany ary roany miala amin'ny fiangonana mihitsy azy. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet. En tenant contre nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Hitanareo izy Petera hoe raha vao tsisy an'irety vokatry ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra reto ianareo tsy am'fakatoavana ny ten'Andriamanitra dia jamba ianareo sady tsy mahita lavitra. Vous voyez quand Pierre a dit s'il n'y a pas ces fruits, vous êtes aveugles et vous ne voyez pas loin. Vous ne voyez pas loin et Diotrephe ne voit pas loin. Ry malala aza ny ratsy no alay tahaka fa ny tsara zay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra fa zay manao ny ratsy kosa dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, tsy mba nahita an'Andriamanitra. Bien-aimé, n'imite pas le mal mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu.
mitady olona Andriamanitra raha lasianabavy hakatoa azy. Amen. Frères et sœurs, Dieu cherche des personnes qui l'obéissent. Manomboka any amin'ny fiainantsika manokana. Et cela commence par notre vie personnelle. Dia hita ny vokatra eo amin'ny fiainam-panambadiantsika raha manambady eo amin'ny tanora hita hoe tanora tena misengage marina ao anatin'ny fakatoavana ny ten'Andriamanitra tia hisaraka amin'ny ratsy. Et on voit les fruits au sein du couple si vous êtes mariés, au sein des jeunes. On voit s'il y a vraiment des jeunes qui sont engagés et à tout le monde. Amen. Amen. Hita ny fakatoavantsika. On voit notre obéissance. Fakatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Notre obéissance à la parole de Dieu. Amarana koa azy Et pour terminer, misy nandinika ao ny resaka lalàna ny famafazana. Fanoharana moa zany ny amin'ny teny izay nafafy. Alors j'ai médité sur le parabole du semeur. Dia samy milaza azy na ny Matthieu na ny Marka na ny John. Et c'est écrit na ny Luc azafady dans Matthieu, Marc et Luc. Dia hitako hoe misy fahasamihafana kely ihany arakaraka ny nandraisan'izy ireo azy sy ny zavatra tian'ireto rahalahy apôstôly reto apita. Et je vois quand même certaines différences par rapport à ce que ces apôtres ont vécu et l'ont reçu. Donc ne vakitsika Marka toko faefatra. Allons lire dans l'évangile de Marc chapitre 4. Et tsika marana anazy Et pour terminer, pour que nous puissions marana tsika azy dia maky an'reto andininy vitsivitsy reto isika. Et nous allons lire quelques passages, ces passages. Mitovy avokoa le izy fa misy zavatra tsongain'ny mpanoratra tsindrin'izy ireo mafimafy kokoa any amin'ny sasatsasany. Alors, c'est pareil, mais il y a des points que les auteurs distinguent dans chaque passage. Dia jerenareo Marka toko faefatra ny andininy fahatelo. Marc chapitre 4 verset 3. Marka no vakitsika ray manontolo fa ny Luka sy ny Matthieu vakitsika lay misongadina no vakitsika satria nanaitra ny foko le izy moa. Nous allons lire entièrement dans Marc, mais dans les autres livres, nous allons juste lire. Fitantaran'ny Marka anazy ny fandrenesan'ny Marka ny Jesosy rehefa nilaza dia nanindry kokoa izy any amin'ny fiainona. La manière dont Marc le dit, c'est qu'il met l'accent sur le fait d'écouter. Dia ozy izy hoe manao antso mafy sady Marka rehefa nilaza Jesosy an'ity fanoharana ity hoe miaino indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Écoutez, un semeur sorti pour semer. Amen. Amen. Zany hoe eo dia efa misarika ny sain'ny olona sahady ny tompo Jesosy hoe aiza ho aiztsika ao anatin'ny fakatoavantsika ny ten'Andriamanitra satria laza fanoharana izy. Et là, Jésus. Dingantsika ny andininy faharoapolo eo amin'ny andininy faharoapolo sika. Marka toko faefatra ny andininy faharoapolo. Alors nous allons directement lire au verset 20. Areto ilay vonafafy teny amin'ny tany tsara dia izay mandreny teny ka mandray azy raha aloha vakitsika eo ambonimbony kely. Andininy fadimy ambin'ny folo. Au verset 15. Areto ilay teo amoron-dalana dia izay amafazana ny teny fa rehefa nandre izy dia avy niaraka tamin'izany Satana ka manaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Andininy fahenina ambin'ny folo. Ary tahaka izany koa ireo nafafy teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy dia izay mandreny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana nefa tsy nanapaka ao anatiny ireny fa maharitra vetivety foana koa rehefa afaka izany ka tonga ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny teny dia tafitoana miaraka amin'izany izy. Ary misy hafa koa ilay voafafy teny amin'ny tsilo dia ireo no lay nandreny teny fa ny fiahinan'izao fiainan'izao sy ny fitaky ny arena ary ny filanany zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Andininy faharoapolo farany. Ary ireto ilay voafafy teny amin'ny tany tsara dia izay mandreny teny ka mandray azy dia mamoy ny sasany avy 30 eny ny sasany avy 90 eny ary ny sasany avy 100 eny. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée quand ils l'ont entendue. Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Misy karazana tany teto izay namafazana ny tenin'Andriamanitra. Il y a plusieurs terres où la parole de Dieu a été semée. Fa ny tany fahatelo ny tsara indrindra. Mais la bonne terre, c'est la troisième. Hozy izy hoe nisy ireo nafafy teny amoron-dalana. Ny fahaefatra azavady ny tsara. La bonne terre est la quatrième. Et on a qui ont été semés dans des endroits pierreux. Nisy ny teny amin'ny vatolampy. Il y en a qui ont été semés au long du chemin et dans des endroits pierreux. Dia nisy ozy izy ny teny amin'ny tsilo. Et il y en a qui ont été semés parmi les épines. Ary nisy ny teny amin'ny tany tsara. Et la semence dans la bonne terre. Dia ohatr'izany raha lasa anabavy ny fandraisan'ny olona ny tenin'Andriamanitra ankehitriny ka tsy tombony izy ireo. Et c'est à cela, frères et sœurs, que les gens reçoivent la parole de Dieu, où ils ne croissent pas, ils ne grandissent pas. Ary ny zavatra tena manaitra Et ce qui m'a vraiment interpellé, raha tena tany tsara marina ny amafazana ny teny, raha vonina marina ny olona tena iain'ny tenin'Andriamanitra sy mankatoa an'izany. Si la semence tombe sur la bonne terre et que les gens sont prêts à obéir à cette parole, dia misy vokatra ao ny sasany ozy izy mbola avy 30 eny, ny sasany avy 80 eny, ny sasany avy 100 eny. il y a des fruits. Et lorsqu'ils reçoivent, il y a des 30, il y a des 60 et des 100 pour 1, donc qui multiplient. Raha lasa anabavy raha anatin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra isika tokony misy vokatra eo. Frères et sœurs, si nous obéissons à la parole de Dieu, on doit voir les fruits. Azay mahatonga marika milaza hoe manao antso mafy miailo ianareo izy izy. Et c'est pour cela que Marc le dit, écoutez. Amen. Amen. Ny amin'izay filazan'i Jesosy, nire marika tamin'ny alalan'i Jesosy izay tsy lazain'ny Lioka sy ny Mattio fa nare marika avy amin'i Jesosy miaino ianareo ny amin'izay ilazako an'ity fanoharana ity. Et Marc l'a entendu de la part de Jésus, que les autres apôtres n'ont pas écrit, n'ont pas entendu, mais il a entendu cela. Écoutez. Dia jerenareo ny filazan'ny Lioka 9:5. Eo amin'io ihany mitovy ihany tsina ilay fanoharana. Donc nous allons lire dans Luc. Luc combien? Lioka 9:5. Luc chapitre 8, verset 5. Dia izao no lazainy azy. Nivoaka ny mpamafy amafy ny voa arana mafy izy, ny sasany dia voavavy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary dia lany ny voromanidina. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Vakiko ny Lioka satria tsy nambara ny Marka teo le izy. Je lis dans Luc parce que Marc ne l'a pas dit. Lioka dia manampy hoe rehefa voafafy teny amoron-dalana le izy dia naniny voahitsakitsaka. Luc a rajouté, lorsque la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds. Zany hoe naniny tsy nirarahin'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Cela signifie que les gens n'ont pas considéré la parole de Dieu. Ohatrany hoe ignoreny izy ireo, ohatrany hoe tonga eto fotsiny dia rehefa vita izay dia toizaka ihany ny fiainako. Comme s'ils ignoraient la parole de Dieu. En l'entendant, ils poursuivent leur vie. Matthieu, Marc, Luc samy milaza ny fanoharana io daholo. Matthieu, Marc et Luc parlent de cette parabole. Fanjerevako hoe inona ny zavatra mba asongadiny tsiraray avy anatin'le izy dia hita hoe tena nisy nasamihafa azy. Mais j'ai regardé qu'est-ce qui est distinct par rapport à ce qu'ils ont dit. Et on voit des distinctions. Satria misy atsipiriany izay tsy ambaran'ny Marka fa ambaran'ny Luka, misy tsy ambaran'ny Marka sy Luka fa ambaran'izy Matthieu. Mais il y a des détails que Marc et Luc n'ont pas dit, mais Matthieu l'a dit. Ohatran'izany ty hoe hitsakisahan'ny olona tsy nirarahin'ny olona ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga. Par exemple, le fait que la parole de Dieu a été foulée aux pieds. Dia jerenareo ihany koa ny zavatra mbola nisingan'ny Lioka tao anatin'izy eo amin'ny 9:1. Ary ny sasany indray dia voafafy teo ambonin'ny vatolampy dia misy zavatra piny ihany ao. Ary raha vao naniry izy dia nalazo satria naniny tsy nisy mandomando. Et une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité.
nambarany Matthieu sy ny Marka an'io a de ozy izy tsy namaka fotsiny fa lioka kosa de manisy singany manokana satria naniny tsy nisy mandomando. Alors Luc fait un distingue parce qu'il n'y avait point d'humidité par rapport à ce que les autres apôtres ont dit. Raha lasiana bavy Frères et sœurs, indraindray a parfois, tsy ampy an'io mandomando io. parfois il y a un manque de cette humidité. Il manque de cette humidité. Nafafy ny teny resy lahatra ihany ny olona La parole a été semée, les gens sont convaincus et persuadés. fa tsy namaka le teny. Pardon? Tsy namaka le teny, tsy enraciné zany. Mais ils ne sont pas enracinés. Oui. Satria naniny tsy vitany satria naniny izy ny tsy namaka tsy voakolokolo le teny tao anatintsika. Ils ne sont pas enracinés parce que la parole qui est tombée, qui a été semée, n'a pas été considérée. Zany rehetra zany raha lasiana bavy dia tiako hanairana ny saintsika hoe mare tenin'Andriamanitra foana isika. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous interpeller. On entend toujours la parole de Dieu, Fa mila diniantsika ireo ary tokony hitondra raha izay ny afaka milaza azy hoe tokony hitondra tahotra ao anatintsika aza. mais ces paroles devraient vraiment ramener une crainte en nous. Ka tokony hiconsidere marintsika nome lanja isika hoe tany manao ahoana ohatra hoe ambary zao teny zao no mahavoafafy an'izany teny zany ankehitriny. Mais nous avons besoin de considérer les paroles qu'on nous partage ici sont tombées sur quelle terre. Dia zay renareo ny ao amin'ny Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo a. Et allons lire dans Matthieu chapitre 13. Resaka an'io fanoharana io ihany izy a Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo andin'ny fahatelo amby roapolo. Au verset 23, il parle toujours de cette parabole du Tia semeur. indray mba singan'ny Matthieu indray izy ty a. Et ici, Matthieu met l'emphase sur un autre point. Ozy izy hoe falaina fafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny a ka mahalala. Amen. Mandreny teny a ka micomprendre an'izany. Tonga saina dia maninona makatoa azy. Amen. Dia izy no mamovokatra ny sasany 100 eny a, ny sasany 80 eny a, ary ny sasany 30 eny. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Izay renareo ny Matthieu sy ny Marka mifanohatra. Ny Marka natombony tany amin'ny 30 a, 80 ary 100 a. Ny Matthieu ndray tonga dia natombony amin'iny 100 aloha. Et pour Matthieu et Marc, il y a une opposition, parce qu'ici, Matthieu commence par le nombre de 100, et pour Marc, c'est l'inverse. Satria manindry Matthieu hoe raha mahalala isika raha mandre isika ka mahalala makatoa azy dia mamoy 100 eny aloha isika. Amen. Parce que Matthieu appuie sur le fait que si nous entendons la parole et que nous la porterons, il porte du fruit. Tokony hisy vokatra be eo amin'ny fiainantsika raha lasiana bavy. Il devrait avoir du fruit Misy dans nos vies, zavatra beaucoup de fruits dans misy nos vies. zavatra tokony tonga dia hioaratsika. Il y a des choses que nous devons vivre. Hioaratsika tsy ara-bola nresahana eo a. Que nous devons dépasser. Ce n'est pas par rapport à l'argent, Fa resaka fitombontsika ao amin'ny fanahy vokatra iny ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. mais c'est notre Amen. croissance en esprit à cause du fait que nous entendons la parole de Dieu. Fa mahita hoe raha lasiana bavy tsy mamoy isika. Misy mpivady miady a Mes frères et sœurs, nous ne produisons pas des fruits. Il y a un couple kristianina il y a un couple chrétien qui sont dans le conflit tsy ny refampiresaka 20 volana. et qui ne se communiquent pas pendant 8 mois. Fa raha tena manana ny vokatry ny fanahy marina isika Mais si nous avons vraiment les fruits de l'esprit, tokony efa noharantsika lavitra be zany zavatra. nous devons dépasser cela depuis longtemps. Amen. Amen. Nantsony tompo isika hitombo raha lasiana bavy. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à grandir Ary a andeha amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra. et marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Apetrako farany amintsika ty tenin'ny Matthieu ty a, toko fahatelo ambin'ny folo a. Le teo ihany a. Hoy izy hoe lay voafafy teny amin'ny tany tsara. Dia manina hozy izy izay mandreny teny ka mahalala. Tena nakasika io teny io a. Za ihany koa anatin'ny fanamby
fanamby manolona n'izany teny zany raha lasianabavy. Ce qui m'a vraiment touché, et moi-même, je suis dans ce défi, Seigneur, défi, frères et sœurs, lorsqu'il a dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Sy mahazo azy zany. Amen. Il la comprend. Tsarovy io a betsaka ny mandre a fa vitsy ny mahalala. Rappelez-vous de cette parole, il y en a beaucoup qui entendent, mais il y en a peu qui comprennent. Nefa raha vao tsy ao amin'ny sehatry ny mahalala isika micomprendre isika mahazo isika dia manino dia tsisy an'izay mamovoa isika. Mais si nous ne comprenons pas, si nous ne sommes pas dans ce stade, alors nous n'allons pas produire du fruit. Ka noho izany aoka tsika tsisy an'izay milaza hoe aza mivavaka dia ampy anazy an'izay mamoa e. Alors allons faire attention, on ne peut faire partie des gens qui disent moi je prie alors je porte fruit. Azontsika ihany ny fiainantsika. Mais nous préservons, nous gardons notre vie. Fa raha tena mahalala marina isika isan'izay mahazo isika. Mais si nous comprenons vraiment, dia misy vokatra hita eo amin'ny fiainantsika. alors il y aura des fruits qu'on va voir dans nos vies. Mahita rahalahy ohatra hoe ny tompo te antso diaka raha ohatra te antso dekona mahita rahalahy tsy tena olona mitombo ao amin'ny tompo io tena anatin'ny faharetana amin'ny finoana. Alléluia. Par exemple, si oui. Raha ohatra ka miantso ny tompo hanangan'olona ny tompo. Si le Seigneur appelle une personne et relève une personne pour devenir un diacre, on verra un homme fidèle au sein de l'Église. Amen. Amen. Raha lasianabavy amin'ny tompo ane mitady olona e. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur cherche des personnes. Fa ny tompo tsy hanangana kosa nefa. Mais le Seigneur ne va pas relever des personnes raha ohatra ka olona mijanona amin'ny sehatry ny fiainantsika teo aloha fontsika tsy ao anatin'ny famokarana. qui ne portent pas de fruits et qui demeurent dans sa vie, Ao anatin'ny nofo, dans la chair, ao anatin'ny fahotana. dans l'iniquité. Fa ny tompo mahita ny fotsika tsiraray avy. Mais le Seigneur voit nos cœurs à chacun de nous ici. Dia andao hitsangana tsika. Allons nous lever.